Iray amin'ireo mikarakara lanonana fanaovam-belomana ny taona 2024 ny BC Blues etsy Soarano. Hita ao anatin'ity sary manaraka ity ary ny fandaharam-potoana ao amin'ity toerana fanaovana lanonana mandritra ny aliny 1 Desambra ity. Mpilanonana hatramin'ny 200 no eritreretin'ny tompona andraikitra. Ilanonana ao amin'ny BC Blues etsy Soarano hanao veloman'ny taona 2024 ary arahaban'ny fahatongavan'ny taona 2024 amin'ny aliny 1 Desambra ho avy zao. Nanokana fandaharam-potoana miavaka sy sarotra donoina tokoa ho an'ireo rehetra mitady fialamboly ity toeram-pilanonana ity. Raha ny mahakasika ny fety ny faran'ny taona eto BC Blues dia miompanana manokana izahay amin'ny resaka hira, sakafo, dia izay tena feno dia feno tokoa satria dia maro ny musicien izay nasaina nafana tena natsara ny lanonana. Ao ihany koa ireo DJ maro toy ny DJ, Jerry, Chansonta izay tena nafana ny lanonana tena ho ambiance be ato amin'ny BC Blues. Isan'ny tanjona napetraky ny mpikarakara ny hanomezana fahafapo ireo ho mpanjifa efa zaditra atao amin'ity toeram-pilanonana iray ity mandritra io aliny 1 Desambra eo. No marian'ny tompona andraikitra fa azo atao tokoa ny mamandrika toerana rehefa misy latabatra natokana ho an'ireo voninanao amin'izany. Ireo mpanjifa mandoa ny vidim-pidirana ray alina ariary kosa dia efa misy sakafo natokana ho azy ireo.